Paikady ahafahana manafoana rehefa tiantoka izay manjady amin'ny mpiarakandro eo amin'ny faritsorombe niady amin'ny tamana Boroka. Notontosaina tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Andiolava, district Niosy, faritra Irombe ny zoma voalohan'ny volana Martsa 2024 niady amin'ny aretina tamana amin'ireny omby io na hoe Boroka. Tonga nanotrona izany lanonam-panokafana izany ny solon-tena ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Tale Jeneraly Ntairimbola ho fampandrosoana ny fiompiana sy Andriamatoa Tale Nsapandrara misahana ny fahasalaman'ny biby. Teo ihany koa ireo solon-tena mpanjakana tao amin'ny faritra Irombe. Ny Boroka moa dia vao mbola nampiasaina ny amin'ny faritra Bara ilazana ny omby mahisa ho zanona, vokatra ny tsy fahampisakafo amin'ny maintany etsy andaniny ary ny katsetra izay mikika mampaharefo ny omby etsy ankilany. Araka ny atotanisa moa zany izay ampiakarin'ireo veterinaire tsy miankina miasa ato amin'ny faritra Irombe dia tsy latsaky ny zato isa-taona ireo omby maty zany vokatra izay Boroka izay. Miteraka fatianto araka ny efa voalaza teo ihany koa fa manodidina ny any amin'ny 100 tapitrisany ho an'ny fatianto tanteraka izay tafatesana omby Boroka zato izay. Ato amin'ny faritra Irombe moa dia tanterahana ny hetsika ary omby manodidina ny 2 alina no hovitaina zany amin'izao fanatanterahana zato andro voalohany izao. Mitohy ihany io hetsika io zany ahafahana manatratra ilay tanjona zany ao anatin'ity paikady ity. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny felana ny tahirim-bola ho fampandrosoana ny fiompiana no nanome ny famatsiana izao hetsika tarehan'ny DSV na ny Nsapandrara misahana ny fahasalaman'ny biby izao. Ary tsy izay ady amin'ny tamana Boroka izay ihany fa rehefa voakarakara ny tamana dia hiditra ihany koa ny ministera amin'ny fikarakarana ny zanak'omby ary mbola hiditra ihany koa amin'ny fikarakarana ny omby miasa ary tsy adino ny fiompiana aingam-piodina zany dia eo ny akoho-ambolona fa eo koa ny ondry amanosy manerana amin'ny Madagasikara dia ho azo taon'ny ministera vaindohan-draharaha daholo ireny rehetra. Ny fandarana SPLE miady amin'ny fikaofan'andrikan'ny nofotany ihany koa moa dia ametraka izay toeram-pirofana maritra izay mba hitondra tombontsoa ho an'ny mpiompy. Omby maty isan'andro zany raha amin'ny volana Oktobra regny tsy misy gn'akata da maiky da maty vatany tokoa zany la tahaka antegna zao da maromaro agnisany maty. Sy omby ny 10 amin'ny ravy da kaly 20-30 maty izay voavy gn'akata. Laha ny karakaran'izay nareo zay mahavy so reo. Misaotsy anareo mahay commune Andolava. Anareo zay bakagny mpitondra ampanao fanjakana karakara ny vahoaka etoy amin'ny commune. Sora bevata fa arifaly foa hay zao mikarakara ny fompia zao. Fa hay moa baky nahita sa da sy finiana zany fa da gn'aomby. Laha havy anareo fa mikarakara velo pisora hay.